Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Faly miarabantsika rehefa ko malalatra azy ity 7 ny volana Aogositra ity, Talata 7 ny volana Aogositra. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 7 Salamo fa 7 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah no fahazavako sy famonjenay, iza no atahorako. Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no hangovitako. Raha manatona inana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohina kalavo. Na dia misy tokony mitoby iady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza, dia atoky ihany aho. Zavatra iray loha no nangatahiko tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko. Dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Fa anafinay ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, hampiery ahy amin'ny fierena ao an-daina izy, anandratra ahy ho eny amin'ny vatolampy izy, ka dia isandratra ambonin'ny fahavaroko manodidina ny lohako. Ka anatitra fanatitra obiana ao an-dainy aho, hira sy ankalazan'i Jehovah. Ray masonao malomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Salamo nataony Davida ity salamo eto am-pelantanantsika ity. Raha toa ka mamaky ny dikateny 70 isika, dia ny dikateny 70 zany hoe ny version amin'ny teny grika ny testamenta taloha, dia manisy tohiny kely hoe salamo nataony Davida talohany nanosorana azy ho mpanjaka. Zany hoe talohany nanosorana ny Davida ho mpanjaka, dia efa olona niraiki-po tamin'Andriamanitra Davida. Tsy hoe tonga mpanjaka Davida vao nahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, na tonga mpanjaka Davida vao niorina tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, satria mbita amin'ny fahombiazana tamin'ny famiraparatana. Fa ny boky izay salamo izay ampelantanantsika dia manao hoe talohan'ny nanosorana azy ho mpanjaka, dia efa tao am-pony Davida ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana te hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny fametrahana an'Andriamanitra ho toky sy fiarovana ho azy. Ny andiny voalohany, tapany voalohany ihany no entina mampahery anao. Jehovah no fahazavako sy famonjena, iza no atahorako. Jehovah no fahazavako sy famonjenay, iza no atahorako. Lay teny dia maneho fa ny olona manana an'Andriamanitra dia olona tsy matahotra olona. Zany hoe tsy matahotra ny fahavalony izy. Tsy dia hoe inona loatra lay voambolana nampiasain'i Davida, fa tena izy mihitsy, zany hoe fantany fa be fahavalo izy. Fantany fa misy mpakaly izy. Fantany fa arakaraky ny androsony amin'ny fahatsara-penana no mahabetsaka ny tsy tia sy ny fahavalo. Dia hoy izy manao hoe Jehovah ny fahazavako, ary Jehovah no famonjena ho aho. Ina no tiany Davida ho resahana raha miteny izy hoe Jehovah ny fahazavako. Lay voambolana hoe fahazavana or amin'ny teny hebreo, izay fahazavana mifanohitra amin'ny haizina. Raha toa ka mamaky ny bokin'ny Genesis toko voalohany sika, dia lay teny hoe haizina, izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Genesis, manao ary haizina tambonin'ny lalina, dia milaza ilay tsy fisinana inona na inona, lay fahafoanana. Ary ilay hazavana kosa izay hitantsika amin'ny bokin'ny Genesis hoe rehefa niditra tseratra Andriamanitra, dia niteny manao hoe misy mazava. Izay voambolana izay no averin'i Davida eto. Lay hazavana pahary, lay hazavana milaza maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. Davida zany eto dia manao hoe niady Andriamanitra ny fahazavako. Inona no tiany Davida ho takatritsika?
na inona ny tiany Davida lazaina raha miteny izy manao hoe Andriamanitra ny fahazavana, Jehova ny fahazavana. Ary amafisy ny testamenta vaovao amin'ny tenin'i Jesosy hoe izy ny fahazavana zao tontolo zao. Re afako farafakeliny de reto zavatra rona telo reto ny tiany Davida ho takatritsika raha miteny hoe fahazavany Andriamanitra. Voalohany indrindra de fahazavana Andriamanitra. Fahazavana Andriamanitra ka mampiariary ny lalana tokony ho alehany. Ny bokin'ny Genesisy araka ny hitantsika teo de ny aizina de manafina ny korontana, lay ataotsika hoe kaô. Ny aizina dia na ny kaô de miafina ao anatin'ny aizina. Jesosy koa de milaza fa ny ratsy any de miafina ao anatin'ny aizina. Ary ny aizina de mandrakariva fiafenany ratsy na koa ahitana velam-pandrika sy mahatafotohina amin'ny zavatra maro isan-karazany. Dia Davida zany eto manao hoe Andriamanitra ny azy ny fahazavana. Ny aizina tsy maintsy misy mandrakariva eo amin'ny fiainana ty amin'izao tontolo zao. Zany hoe ny aizina de misy, ny aizina efa eo. Ny aizina de eo mandrakariva. Ary io aizina io de ny fanatrehan'Andriamanitra ny mahatonga ny aizina mandositra. Mahatonga ny aizina miataka. Ny aizina zay ahitana fandrimpandrika, ahitana velam-pandrika, fanarara ohatran'ilay ratsy animba ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra hoy Davida. De hoy Davida eto manao hoe niady Andriamanitra no fahazavako. Davida raha moana amin'ny Salamo 120 de mbola mafy an'le hoe ny teninao Andriamanitra ny fahazavana ny lalaka alehako. Ny teninao no mitsilo fanilo ny tongotro fahazavana ny lalana zay alehako. Ary eto dia mafisiny fa Andriamanitra mihitsy ny fahazavana ny lalana. Raha zany dia potraka ao anatin'ny aizina. Raha zany dia mety ho tratry ny velam-pandriky ny ratsy fanahy, ho tratry ny velam-pandriky ny tsy tia, ho tratry ny velam-pandriky ireo fahavalo. Ary dia amin'ny Davida de zao Andriamanitra ihany ny fahazavana. Afaka malala am'izao ataotsika hoe rivotra iainantsika eran-tany zao, iainantsika eto Madagasikara, de sahazatsika mihitsy itony salamo ho zara mofonaina atsika amin'ity andro anio ty hoe Andriamanitra ny fahazavantsika. Betsaka ange ny fandrika ataon'ilay ratsy, betsaka ange ny zavatra mety mampenjera atsika raha tsy eo Andriamanitra. Andriamanitra zany no mitsilo ny lalantsika, afahatsika mamindra, afahatsika tsy ho tafotoana, afahatsika tsy enjera. Zany hoe Andriamanitra no tena fahazavana. Jesosy no tena fahazavana. Izay miaraka amin'ny Jesosy de tsy mandeha amin'ny maizina. Zany hoe tsy menjera, tsy very ety an-dalana, tsy very ety am-pivahinina. Mahafantatra ny tokony atao. Afaka malala engany iombonina amin'ny Davida ianao ka hiteny manao hoe Jehova ny fahazavako. Ny fahazavako ao anatin'ny zay mety ho lalana tsy fantatro akory azy, ho lalana zay tsy mampaninina azy lalana hitondran'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny fahazavako. Azany afaka malala ataotsika hoe isan'ny toe-tsaina sarobidy amin'ny fiainana kristianina. Fiainana kristianina tsy matahotra izay lalana hitondrana, izay lalana andehanana, izay lalana hitondran'Andriamanitra azy. Tsy matahotra an'izany ny mpino, na iza lalana hitondrany azy, satria Andriamanitra ny fahazavana. Tsy matahotra am'izay mety, tsy mitebiteby am'izay lalana hitondran'Andriamanitra azy, satria Andriamanitra mihitsy no lalana. Izy no mitondra ny olona ho amin'ilay lalana feno fahatsarana. Ny kristianina dia tsy mba-karazan'ny olona mpitady tany malemy andrenam-pangady. Ny kristianina tsy dia mpitady lalana mahafinaritra andehanana amin'ny fiainana. Tsy izay loatra ny kristianina. Ny kristianina dia izao mahatoky fa Andriamanitra ny fahazavana amin'izay lalana rehetra alehany. Tsy takan'izao tontolo zao ny kristianina, zanak'izao tontolo zao dia mandrakariva mandositra zavatsarotra. Adradray azy de mangataka hoe Andriamanitra mba aza atao sarotra mihitsy le lalako e, aza atao manahirana mihitsy le lalako e. Fa ny mpino ny afaka malala tsy zany. Mahay mandeha mifaly amin'ny zavatra rehetra ny mpino. Alefan'Andriamanitra amin'ny lalana tsara ny mpino
misaotran'Andriamanitra izy. Alefan'Andriamanitra amin'ny lalana ratsy ny mpino, mahatoky ny fitantaran'Andriamanitra sy ny fivimbinan'Andriamanitra izy, satria fahazavany Andriamanitra ka tsy matahotra ny overy izy, tsy matahotra ny aratra izy, mahatoky ny fitantaran'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay asehon'le fahazavana koa rehefa koa malala. Dia tsy hoe manazava ihany ka ahitana ny velam-pandrika ahitana ny lalana. Fa izao koa, Jehovah ny fahazavako dia izao fantatro manodidina rehetra. Fantatro tsy ny lalana ihany, fa hitako mazava ny zava-boary. Hitako ny tarehin'ny olona. Andriamanitra ny fahazavako raha maizina dia izao tsy aiavahana olona sa tsy olona, havana sa vahavalo, zava-boary sa olombelona. Rehefa ao anatin'ny aizina, fa rehefa eo Andriamanitra dia Andriamanitra zany no manampy ny olona, mahatonga ny olona manana fahaiza-manavaka na discernement. Hain'ny olona ny manavaka ny hoe izao zany ny tokony ataoko. Ilay fahazavana zay, Andriamanitra no manome fahazavana ny olona, ahafantaran'ny olona ny mety sy ny tsy mety, ahafantaran'ny olona ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, ahafahan'ny olona manava-javatra ao amin'Andriamanitra. Tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona ny fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ady hevitra lava dia lava nandritry ny anjato taona ny antsoina hoe libre arbitre. Ny hoe ny olona ve tena mahay manavaka tokoa ny tsara sy ny ratsy? Tena mahatakatra marina tokoa ny tsara sy ny ratsy ve ny olona? Dia ireo mpanitsy fivavahana tahaka ny Martin Luther dia nanazava fa zao tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona, tsy natioran'ny olona ny fahaiza manavaka ny tsara sy ny ratsy. Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin dia somary nitanila kely ihany hoe ny Thomas moa mbola lolavitra ny Martin Luther, dia somary nitanila ihany manao hoe ny olombelona dia tena simba ny fahotana tanteraka ka ao anatin'ny olombelona ihany ny fahafantarana ny tsara na dia tsara morala. Fa izao ny mpanitsy fivavahana dia milaza mihitsy manao hoe ninninona ataonao dia tsy fantatrao zany ny tsara, satria rehefa niditra tao anatin'ny olona ny fahotana dia tsy mahay manavaka tsony isika. Tsy hainao tsony ny manavaka hoe ity tsara fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ity ratsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety ho tsara amin'ny lafiny moraly akamba, mety ho tsara amin'ny fomba fijerintsika olombelona mpanota, fa tsy voatery ho tsara ao anatrehan'Andriamanitra. Satria tsy tsara eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy akasitrahana. No zany dia mila fahazavan-tsaina zany, mila fahazavana zany ny olombelona, ahafantaran'ny olombelona hoe ity ny tsara tokony atao, ity ny ratsy tsy tokony atao. Izay saina mahay manavaka izay. Izay ny tiany Davida ananana hoe tompo ianao angeny fahazavako, ao aminao any mamantatra ny manodidina, ao aminao no ahafantarako ny lalàna ny zava-boary. Ary io no mahatonga antsika mpino afaka malala manao zava-dehibe ny siansa. Tsika tsy hoe mivavaka dia manohitra ny siansa, tsika tsy hoe mivavaka dia manohitra ny lalàna ny zava-boary. Ny olona manam-pahaizana ndraindray ny mieritreritra hoe tsy mahatoky tsy mino izy. Fa ny kristianina rehefa koa malala dia izao tena manaiky mihitsy fanomen'Andriamanitra saina ny olona, ahafahan'ny olona mahay manavaka, mahafantajavatra, manome fahazavana ny siansa. Dia raisin'ny Baiboly ho fahazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra ny siansa, fa tsy hoe zavatra natao anakonana n'Andriamanitra akory. Manome antsika fanazavana ihany ny siansa, fa tsy misolo an'Andriamanitra mihitsy. Ny fahafantarantsika lalàna ny zava-boary tsy midika mihitsy ho mahasolo an'Andriamanitra. Mifanohitra amin'izany ary noho izy. No zany dia eto Davida dia manamafy rehefa koa malala amin'ity fijohona vavolombelona ity manao hoe ao amin'Andriamanitra ihany no ahafantarantsika ny tokony atao. Betsaka ny olona izay manapa-kevitra, betsaka ny olona izay tady hevitra tsy arora indray mametra-panontaniana moa zany zao ny tokony ataoko, inona ny asa tokony ataoko, inona ny andraikitra tokony ataoko. Be dia be indray ataontsika hoe very repère ny olona indray very maridalana, indray very mahatsiaro hoe very identité, indray tsy mahatadidy ny lalakizorana sanatria tahaka ny misy aretina fanadinonana tahaka izany. Dia izao rehefa koa malala ny fiatombohan'ny antsoiny hoe fiainana dia ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra no me fahazavan-tsainanao, Andriamanitra no fahazavana ao antsika, ahafantarantsika
tsy ny hoe ny lalana tokony alehany fa ahafantarantsika koa hoe inona avy reto zavatra manodidina antsika reto, izavy ny olona tokony ifandraisantsika na ny marimarina kokoa, izavy inona avy inona ny tokony atao, iza ny olona tokony iara-miasa amintsika, lay tsainina mahay manavaka. Fa ny fahatelo zay resahantsika hoe farafahakeliny amin'ny dikany teny hoe fahazavan'Andriamanitra de zao afahana miasa koa izy. Tsy hoe tsy zava-dehibe aloha ny hoe fantatro ny lalana tokony alehako, afaka mivalam-pandrika, velam-pandrika, tsy menjera, hitako hoe ty fandrika, ampy ve zay amin'ny fiainana, tsy ampy zany amin'ny maha-olombelona. Faharoa, fantatro ny manodidina anao fa azonao sary an-tsaina daholo ny hoe ty mety, ty ny tsy mety, ampy ve zany ho Davida, tsy ampy zany. Fa ny fahatelo de zao mila miasa. Ary io le tenenin'ny Jesosy manao hoe mandehana raha mbola manana ny mazava. Le hoe mandehana raha mbola manana ny mazava de zao io tenin'ny Davida io, miasa, manompo, manao zavatra. Zany hoe ny mpino de zao tsy hoe mionona fotsiny amin'ny fahafantaran zavatra, manana fahalalana be momba an'Andriamanitra, manana fahafantarana betsaka lalana ny zavaboary, mahay manava zavatra, tenin'izany io, tsy zay ny mpino, tsy zay ihany. Ny mpino de taomina hiasa, mandehana raha mbola manana ny mazava. Ary dia zany teny zany de zao teny mampahirehtsika rehefa tonga ny aizina de tsy manao na inona na inona tsony satria misy velam-pandrika mampienjera. Ary rehefa tonga ny aizina de tsy afaka manao na inona na inona tsony satria tsy fantatrao, tsy hainao tsony manavaka hoe iza sy iza, fa de ny mora eo mazava. Zany hoe rehefa ao aminao Andriamanitra de tokony miasa ianao. Andriamanitra no ahafahanao manompo, ahafahanao miasa. Andriamanitra no manome herim-panahy ianao miasa. Ary tsy kisenasena raha toka tenena atao hoe ny herin'ny fanamasina. Ny herin'ny fanamasina de zao dinamis, zany hoe lay angovo hoety miatrika mihitsy, zay ny dikany. Ary fantatsika fa ny hazavana de angovo. Ny dikany teny hazavana ny teny grika phos, zay nazahoana ny teny hoe photon. Ary ny herin'ny hazavana de fantatsika fa angovo. Raha tsy resaka fa tsy ny angovo amin'ny herin'ny masoandro, energie solaire isika, de fantatsika fa ny hazavana de angovo eto miasa. Tsy hoe kisendrasendra akory zany, hoe ny olona rehefa ao amin'ny mazava, ny olona rehefa miaraka amin'Andriamanitra de tsy olona zatra tolora-potsiny na olona zatra mandray fotsiny, fa olona manjary tia miasa, tia miezaka, tia manao zavatra. Ary io Jesosy io, Jesosy nitaonantsika tsy olona hitaredretra, tsy olona mitomemem-pona. Mahafinaritra mihitsy afaka malala anankiray am'zay zay mahafinaritra amin'ny Jesosy tantarain'ny filazantsara. Ohatra Jesosy an'ny Marka rehefa mitantarany Jesosy de mandrakariva asiany voambolan'izay hoe kay etune, zany hoe ary niaraka tamin'izay, ary tsy tapitapitra zay. Isaky ny fehezanteny, isaky ny andininy vitsivitsy de misy an'izay fehezanteny zay mandrakariva neny Marka, kay etune, ary niaraka tamin'izay. Zany hoe Marka rehefa mitantarany Jesosy dia tantara mitohy, ary niaraka tamin'izay de nisy an'izao, ary niaraka tamin'izay de nakaty Jesosy, ary niaraka tamin'izay de zao. Zany hoe lay Jesosy de zao, Jesosy tsy mba mitaredretra, tsy mba Jesosy mipetrapetra-potsiny, tsy mba Jesosy varim-bariana, tsy mba Jesosy midonana am-pona sanatria, fa Jesosy miasa, Jesosy mitohy misy dikany daholo ny zavatra ataony. Rehefa koa malala, zay le Jesosy fahazavana, zay lay Andriamanitra fahazavana fahazavantsika. Andriamanitra ray mitaonantsika hiasa, mitaonantsika handroso, manome herim-panahy, herim-po antsika, finoana sy finiavana, hoety miatrika, hoety miasa. Ka na eo aza ny fahavalo tsy mahakivy antsika zany, lay Andriamanitra tsika manondrika antsika, na eo ara ny zavatrarotra maro isan-karazana, de azotsika antoka Andriamanitra fa mampiorona antsika izy. Ary zay ny teneny manao hoe ka de hisanatra ambonin'ny fahavalo koa aza. Fa ny faharoa avako malala zay asehon'ny mpanao salama eto, asehon'ny Davida, izy manao hoe famonjena ho azy. Famonjena ho azy. Le teny hoe famonjena, raha jerena amin'ny teny nanoratany Davida azy, teny fanalahidy mihitsy le teny hoe famonjena. Iasa moa lazainy azy, iasa. Zany hoe raha tena jerena de zao mpanafaka, tena azo lazaina azy, mpanafaka ao anatina zavatsara, ao anatina fatorana, nefa koa mety hoe mpanampy eny am-pandehanana, mety azo atao hoe mpanolotsaina. Zany hoe hevitra malalaka be le teny hoe famonjena eto. Fa zavatra roa lehibe no tokony ao an-tsaina raha ohatra ka miresaka Davida hoe za manana n'Andriamanitra ho mpamonjy ahy, de zao lay Andriamanitra mpamonjy ahy dia Andriamanitra zay miady ho ahy, miady ho ahy. Raha toa ka
miasa zany isika fahazavantsika Andriamanitra de miasa isika tsy olona tomem-pona olona manompo olona faly olona midera olona manantom-pisina mazava de zao eo ampanaovana zany zavatra sy n'Andriamanitra atao zany no sika ry havako inona no mitranga de zao mety misy zavatra maro lalovantsika ny fahavalotsika araka ny tenin'i Jesosy manao hoe ahita fahoriana ianareo ety amin'ity zao tontolo zao ty ahita fahavalo ahita zavatsarotra ianareo nefa zany fahavalo zany de zao efa resiko dika teny hoe ianao ny mpamonjy ady zao tsy hoe misy fahavalo de miforotra tsy manao na inona na inona sanatria ny mpino fa dika teny hoe ianao ny famonjena ady zao za mandroso any Andriamanitra na eo ara ny fahavaloko na eo ara reo zay mifofony aiko ho ny filazany aza manao hoe manatona inana ny nofoko inana lay mahay za itelona lay mahay za de zao tsy manan'olana mihitsy fa ataoko ihany ny fanimpoko ataoko ihany ny asako ataoko ihany faly ihany ahy miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe olona mihidy amatrany ny kristianina satria be deaibe ny fahavalony fa mahatoky an'Andriamanitra ny kristianina mahatoky fa Andriamanitra ny miado azy ary mandresy izy fa ny faharoa lehibe rehefa malala zay teneny am'le teny hoe mpamonjy iatra dia ile lafiny manokana mihitsy le lafiny hoe ao anatin'ny tsy hoe miady ihany fa azo lazaina koa hoe mamoaka faire sortir zany hoe tahaka ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababona de navoaka tao anatin'ny fahababona izy navoaka tao anatina zavatra nahatery azy izy tsy hoe fahavalo ihany fahavalo moa zany anankiray zay resahana eto fa mety misy lafiny zavatra koa maniry atsika nge mety aretina le izy mety anton-javatra manokana eo amin'ny fiainana olana manokana maniry atsika tsy afa mivelatra mety misy zany eo amin'ny fiainantsika mamatotra atsika tsy afahantsika mivelatra asa amin'ny asa ve zany amin'ny fiaraha-miasa ve zany amin'ny fiainana manokana ve zany ndraindray misy lafin-javatra izay tsy afahantsika mivelatra tsy afahantsika miadaporaka ny tokony ho izy dia ilay teny hoe iatra de zao milaza mihitsy manao hoe Andriamanitra ny manafaka am'izay mety ho karaza-patorana hitatsika le fahazavana hitatsika efa tokony hiasytsika fatatsika ny tokony atao fatatsika ny zavatra miandry fandrandray de zao mahatsiaro hoe to tsy afaka manao na inona na inona zany Andriamanitra to marefo azany to mba ty anao ihany a fantatry any le tokony ataoko fa izao ohatra manana olana tsy haiko mandamina ny fotoanako tsy haiko mandamina ny asako tsy salama be de be zay lafiny zavatra izay tsy fahavalo ihany fa la iatra de mahatonga anao koa hoe famonjena am'ireny zavatra rehetrareny io le tenenin'i Jesosy manao hoe ho anareo zay miasa fantatra sy mavesatretana lay teny hoe mavesatretana de izao fameno am'le hoe iatra zany de zao lay Andriamanitra manaisotra lay eta mavesatra Andriamanitra manaisotra ilay olana ka mahatonga atsika afaka manompo an'Andriamanitra dika zany de zao ny tian'ny tompo ao ajaitsika de zao manao hoe ny zava-dehibe de zao ny anananao finoana sy fahatokiana anio Andriamanitra io Jesosy efa nanantotrantitra anio namerina ity tenin'ny Davida ity hoe izy ny fahazavana izy no lalana izy no fiainana no zany de afaka malala Jesosy mpanjinina Jesosy raisina ary rehefa nandray an' Jesosy ianao de afaka miteny tahaka ny Davida manao hoe ianao Jesosy ny fahazavako de tsy very ety am-pandehanana fantatro ianao lay fanoloran-tsaina ianao Jesosy ny famonjenao aho ianao ny manafaka ahy amin'ny zavatra sarotra ianao ny mampandresy ahy amin'ny zavatra mety ho manahirana de inona ny toyiny inona moa zany natahorako inona no mampisalasalaka tsy ananako fiadanam-po inona mampisalasalaka mahatonga tsy afaka manavao fanoloran-teny isan'andro inona mampisalasalaka mahatonga tsy ho faly amin'Andriamanitra Jehovah ny fahazavako sy famonjenay iza natahorako faraksika tompo soranao zay rony amin'ny teninao zay mampahery anay fa fahazavana ianao ary fiarovana mafo anay famonjena ho anay ho aiza moa zahay tompo ao aminao ihany misy ny fanasitranana ao aminao ihany misy ny fanafahana ao aminao ihany misy ny fifaliana Jesosy mivavaka azy zahay ianao le fahazavana de omeo anay ny fahafantarana mandrakariva ny sitraponao
ahafahanay mandroso mandrakariva hanatanteraka amin'ny fifaliana ny sitraponao. Ampio zahay, ahafantaranay ny lalana tokony izoranay, ny fihetsika tokony ataonay, ny teny tokony holazainay, ny asa tokony ho tanterahanay, ny fijogona vavolombelona izay andrasananay. Ny fahazavanao Jesoa no angatahanay atonganay olona ilainao Andriamanitra, olona ilain'ny namanay, ilain'ny fiarahamonina. Ary ao anatin'izany fijogona vavolombelona mahafahazavananay zany, zay avy aminao, de ataovy mpandresy zahay, ataovy mahatoky fa Andriamanitra manafaka, mitantana, miaro anay ianao. De mametraka ny fiainanay tsiray avy eo am-pilantaranao zay Tompo, ny fahazavanao sy ny fandresenao any hitoetra betsaka aminay tsiray avy. Misaotra Jesoa. Amen.